Riavako malala ho amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny famafazana ny vary sy ny tsy farifary. Asongadiny nofinainantsika anio amin'ny Matthieu 7:20, andininy 4:20 hatramin'ny 30 izany. Andeha hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: ary nanao fanoharana hafa koa taminy izy ka nanao hoe: ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voatsara tany an-tanimbariny. Fa raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafy voatsiparifary teny amin'ny vary ka lasa nandeha. Ary rehefa naniry ny vary ka niteraka dia niposaka koa ny tsiparifary. Dia avy ny mpanompo ny rahalehilahy ka nanao taminy hoe: tompoko, tsy voatsara va no nafafinao tany an-tanimbarinao, koa avy taisaka kosa ny tsiparifary? Dia hoy izy taminy: fahavalo no nanao izany. Ary ny mpanompo no nanao taminy hoe: koa tianao va ny andehananay hanongotra sy hanangona azy? Fa hoy izy: tsia, fandrao raha manongotra ny tsiparifary ianareo dia ongotanareo miaraka aminy koa ny vary. Aoka ihany hiara-maniry izy roa ambara-piavy ny fararano, ary amin'ny fararano dia holazaiko amin'ny mpijinja hoe: angony aloha ny tsiparifary ka ataovy amboarany mba hodorana, fa ny vary dia taomy ho any an-tsopotro. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny famafazana ny vary sy ny tsiparifary. Ny famafazana ny vary sy ny tsiparifary. Amin'ity fanoharana izay nataon'i Jesosy Kristy momba ny fanjakan'ny lanitra ity, ny fanjakan'ny lanitra izay manambara lay fiainan-danitra, lay zavatra avy any ambony fa tsy ety an-tany, miaina ny fomban'ny lanitra. Dia indro Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra namafy voatsara mba ho eny an-tanimbolon'izy Tompo. Kinanjo hitantsika eto fa dia rehefa alina ny andro, natory ny olona dia nisoko mangina, nisofoka teny an-tanimbary ny tsiparifary nafafin'ilay ratsy na ny devoly. Eny nisoko mangina teny amin'ny tanimbary lay voaratsy. Ny hitantsika eto zany dia ny hoe miara-mamafy ny voaratsy amin'ny voatsara ny devoly, ary mitady ny hevitra rehetra hidirana mba tsy hahavanona ny voa. Eo sahady zany dia misy lesona lehibe azontsika mba tsy hatory foana isika hiambina araka ny tenin'i Jesosy, mba tsy ho avy ny fahavalo ka hanimba ny voly, tsy ho avy ny fahavalo ka hanipy ahi-dratsy, hanipy voaratsy eo amin'izay nafafin'i Kristy. Tsaroantsika mandrakariva zany fa rehefa variana isika, rehefa matory ny olona, dia manararoatra Satana manao ny ataony, hamotika hanimba izay nafafin'Andriamanitra. Fa hitantsika eto koa lesona anankiray lehibe izay ampianaran'i Jesosy rehefa hita sy tazana fa indreo misy voaratsy nafafin'ny fahavalo, dia nanontany ny mpianatra hoe: andeha aniraka va zahay hanongotra izany voadratsy na ahi-dratsy izany?
nampianarin'i Jesosy mazava tsara teto manao hoe tsia ndrao hiara-iongotra ny voatsara amin'ny voaratsy. Misy fianarana lehibe sahady indray koa ampianarin'i Jesosy atsika zany fa mandra-piavo ny taona fijinjana, ny fotoana fijinjana dia ampianarin'i Jesosy isika mba hahay hikolokolo, hitandrina ny voa izay nafafy, mba hisy voa tsara ho taoma ho any an-tsofotra rehefa tonga ny fotoana fijinjana. Ndrao manko fantatsika fa ny tsiparifary, ny voaratsy dia maniry ho azy ary mora maniry ka na tsy kolokoloina ary dia tsy maintsy haniry izy. Fa ny voa tsara kosa amin'ny mahatsara azy dia tsy maintsy karakaraina mandrakariva. Ary zany no ilantsika ny fitezam-panahy, ny fitezam-pinoana, ny fampitomboana ny finoana amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, ny fiainana amin'ny tenin'Andriamanitra mba hikolokolo ny von'ny tenin'Andriamanitra izay nafafin'i Kristy ao amintsika. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, tsy mifidy fotoana ny ratsy, ny devoly ampiditra ao anatintsika ny ahi-dratsy, ny voaratsy, ny fimenomenonana, ny tsy faharetana, ny fankahalana, ny voaratsin'ny tsy fitiavana sy izay rehetra toy izany. Arak'izany dia ilayntsika ny mikolokolo fatratra ny finoana izay efa nambolen'i Kristy ao anatintsika, ilay finoana izay efa nampianarina antsika, dia haharitra amin'ny fivavahana isika, dia azoto hiaino ny tenin'Andriamanitra isika, dia hanararoatra hanao asa tsara isika, ampitombo ny finoantsika. Raha tsy izany dia hiavaka isika amin'ny fotoana fijinjana ka dia ho angonina miaraka amin'ny voaratsy ho any amin'ny izay hodorana koa. Andeha isika ry havako, hiezaka arak'izay azontsika atao, hikolokolo mandrakariva ny vonafafin'ny Tompo ao amintsika. Efa nanao antsika ho toy ny tany tsara hamafazana voatsara Kristy. Ny vony no hamantarana ny hazo, koa aokary ny voatsara izay nafafin'i Kristy mba hamoa sy hitombo voatsara marobe, fa tsy sanatria ho voa handiso fanantenana, tsy ho voa izay hanao izay hanan-kivy an'i Kristy, hanao izay hampalahelo an'i Kristy, eny hanao izay handiso fanantenana an'i Kristy. Hitantsika tsara ny nataony tamin'ilay aviavy anankiray rehefa tsy namoa, jerena ivelany toa mandrobona sy mandravona ery kinanjo rehefa natonina akaiky, tsy misy vony na dia iray aza. Dia nolazaina fa tsy maintsy hokapaina izany hazo izany satria manimba ny tany. Tany tsara no nikolokolon'Andriamanitra, nambolena ny sy namafazana ny voatsara ary hiandrandrana vokatra tsara rahateo. Tsarovy ary ry havako, tsy olom-pony ianao, tsy mifangaro amin'ny voaratsy ianao, voafantina ianao, nambolena eo amin'ny tany tsara, koa aoka hamokatra, androbona, eny hatanteraka ny hampisy fanantenana an'Andriamanitra. Kristy rahateo nefa miteny fa raha miray amiko ianareo dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo hoy izy dia tsy mahay manao na inona. Alao ery havako, ny hazoto handray ny tenin'i Kristy
hitombo ao amin'ny Kristy ka andà ny asan'ny ratsy rehetra, andà ny asa matin'ny Satana rehetra, andà izay rehetra voafafy, voaratsy afafy ka tsy anaiky hiray tsikombakomba na iray petsapetsa na hikambana amin'izy ireny, fa hitombo kosa amin'ny fahalalana tsara ny Kristy. Deo n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay, masina sy tsara indrindra. Andriamanitra izay mikolokolo sy mikarakara anay hatramin'ny fahariana, hatramin'ny voalohany, hatramin'izay lasa izay ka mandraka ankehitriny, eny mbola vonona hikarakara anay amin'ny hoavinay rehetra ianao. Mitondram-bavaka izay Tompo amin'ity andro anio ity, ny firenenay, ny taninay, ny tanin-drazanay, indrindra eo anatrehan'ny ady la politika izay tsy ahitana fitoniana, mampitaintaina sy mampiferinaina ny vahoaka malagasy tsiraray avy. Tompo sitranon ny taninay, ary ianao hampanjaka ny rariny, ny hitsiny, ny marina ao mba hovonjena izahay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, anaovanay sy angatahanay izany vavaka izany misaotra Tompo. Amen.